ao anatin'ny fanodinana vokatra kosa efa tonga eto Madagasikara nanomboka omaly ny fitaovana iray vaovao avy any ivelany natao amtehana ny voakafe ho lasa zava-pisotro mandritry ny herinandro moa dia aranty etsy amin'ny Macadam sa Madagasikara Ankorondrano ity fitaovana ity. Nanao ny fanadihadiana Rotsy Rakotiny iray eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaio. Ny orinasa Macadam sy Madagasikara izay hita etsy Ankorondrano ao amin'ny Le Grillon no isan'ny solitena ny orinasa lehibe iray izay voalohany eo amin'ny fanamboarana milina ho an'ny sakafo dia ny Buller izany. Anisan'ny milina vaovao izay vonovokarin'ny orinasa Buller ny milina torréfaction izay mamotika ny voana kafe ho lasa ny zava-pisotro fahita isan'andro. C'est apporter l'arôme final du café par un traitement thermique sur des grains de café vert. Voilà, c'est tout simple. On peut plus ou moins torréfier, donc on peut accentuer le goût, l'intensité du goût ou la diminuer par la torréfaction. Ny milina araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia mamotika ary manome tsirony ny kafe. Miasa amin'ny tenany manokana ary tsy mila fanampian'ny olombelona ity milina vaovao ity ka izy ihany araka izany no manovaova ny zavatra ilaina ahazona ny vokatra tsara ho an'ny kafe. Amin'ny herinandro izao dia aranty manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma ity milina vaovao manodina ny kafe ity. L'exposition, donc elle va commencer lundi pour se terminer samedi. Elle sera en continu et puis il y aura toujours ou mon collègue ou moi présent pour donner toutes les explications aux personnes qui seraient intéressées. Anisan'ny tanjon'ny orinasa Buller voalohany indrindra ny fanamboarana milina tsara kalitao sy ny tsitsy. Ankoatr'izay dia tanjon'ireo misolitena ity orinasa ity ihany koa ny ampitomboana hatrany ny famokarana ny kafe eto Madagasikara raha somary latsaka izany teo aloha. Ny fahazoana vokatra tsara kalitao moa dia isan'ny manampy ary manokatra ny varavarana amin'ny tsena iraisam-pirenena.